Kafalina ndray tompoko lasy tompoko vavany naranay aminareo amin'ity takariva ity hatrany moa ny fiarahantsika amin'ity fandanana ity amorom-patana izay iarahantsika amin'izy dimy mirala ireto amin'izao takariva izao. Mandroso. Mbola faly miaraba ampijery rehetra ny hatrany tenako talola miaraka aminareo eto. So dia gaga nareo hoe talola eto foana fa talola androany natsona manokana. Saotra tompoko. Faly miaraba ny mpijery rehetra any an-trano dia faly miaraba ny eto amin'ny plateau ihany koa Elison. Faly miaraba ny mpijery rehetra any an-trano dia faly miaraba ny eto amin'ny plateau Meseny. Faly miaraba ny any atokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao dia mankasitraka ihany koa ny Malagasy TV nanasanay eto amin'izao toerana izao. Ny anarana se adino. Ny anarana i Lao. Faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra dia faly miaraba ny rehetra eto amin'ny plateau koa faly miaraba ny izy efatra mirala dia Christian ny anarako. Faly mandray anareo ty mirala. I Christian sy Elison efa teto ihany tamin'ny herinandro ihany fa mbola verina ihany. Ninina mihitsy ry zareo zatovolahy ireto izay samy manana ny toerany, ny fiainany, ny asany, ny momba azy, ny tontolony izany ao anatin'izany koa ny fitiavana no natsona. Mety ho gaga nareo maninona ny foana talola, natsona manokana ny talola, maninona ny verina indray izy roalahy reto. Natsona izy roalahy reto avilo aloha mba tena tontolo ilay zatovolahy mihitsy no ohatra antsika androany. Manaraka ianto zatovavy indray rehefa mazoto ianareo zatovavy sy mijery anay dia signano kely manokana i Lao like LAW fa tsy hoe Lao tanteraka izy Lao sisa teny gasitsika fa lalàna zany hafa kely ny anarany nefa ny malagasy tanteraka ianao tsy mety isy American dia natsotsika izy isan'ny nina moa zany mpamolavola manampy mampianatra reto ankizy izay ataontsika hoe milalao ve zany sa mikirakira ny robotika ireto dia natsona manatrika eto izy dia ndao ararotontsika aloha ivoana kely amin'ny resaka fitiavana morom-patana sika fa isika malagasy nahazo matetika mahazo ny ina moa zany ny sangany izay atao hoe mbola ambony loha ny sanga raha ny akola fotsiny jerentsika ohatra dia sangany amin'izany robotika zany sika malagasy manana tanora ohatra an'izao tsika ary faly be miaraka aminao androany manana anao eto amin'ity sehatra ity izaho ny amorom-pantana ary ny Malagasy TV sy ny Malagasy rehetra manaraka antsika ny tokantrano any na ny anarany ary hafa kely fa andao mba tantarao kely anay vetivety raha mba afaka manana ianao 10 minitra fa rehefa be tsy ny tantarana izany robotika izany sy mombamomba azy. Ie, ny voalohany aloha zany za ingénieur en automatisme et informatique dia nanomboka tamin'ny 2019 nefa nisehatra tao anatin'ny resaka robotika. Efa nandray anjara tamina resaka compétition ihany koa 2019 ihany koa nandraisana compétition voalohany resaka izay nikarakaran'ny Inde moa ilay izy izay natao teto Madagasikara ny fifantenana izay ho alefa makany Inde manao final. Dia tamin'ny taona 2023 nandray anjara ihany koa nanao final tany Sénégal. Dia tamin'ity taona ity nitondra ekipa nandeha tany Sénégal ihany izay nahazo ny laharana faharoa moa tamin'ny lalao farany teo tenako. Ny resaka robotika dia zavatra mivelatra be izy azo ampiasaina any amin'ny resaka sehatra maro be, any amin'ny resaka fifandraisana, any amin'ny resaka ny indostria, resaka fanamboarana an'ireny zavatra ampiasaintsika andavanandro ireny dia
efa presque robot daholo no miasa ao ambadiky ireny zavatra ampiasaina ireny. Ao ihany koa ny any amin'ny resaka fambolena, any amin'ny resaka fitsaboana ihany koa zao efa any koa zao manam-pahaizana amin'izao hoe ahoana indray hoe tanana, tsy tanana olombelona direct zany io fa robot zay hoe ohatra hoe zay fikarohana efa nisy nataonay tamin'ny promotionnay moa zany tamin'izany hoe le dokotera aty Madagasikara ohatra le olona hodidiana ohatra any tsaiko hoe any tsy eto Madagasikara fa ohatra hoe any ivelany na mety hoe any Antsiranana fa izy eto Antananarivo dia hoe avy eto izy no mibaiko an'le tanana robot manao an'le opération an'le olona. Ohatran'izay zany karazana hoe resaka robotika. Dia za moa nampianatra ankizy ihany koa nanomboka tamin'ny 2021 no nampianatra ankizy mifehy zany hoe mba izana zany ny tanora ny ankizy mba ifehy ivelatra ihany koa ao anatin'ny resaka teknôlôjia satria rahantsika malala satria efa tena miroso ary efa miazakazaka be any amin'ny resaka teknôlôjia isika amin'izao dia mampianatra ny ankizy mampifandray ny zavatra ianaran'ny ankizy any ampianarana ny tontolo misy. Satria betsaka lao mino fa malina ihany koa nareo ny tokantrano any tsy haritra irahana amin'ny fanararotana kely moa tia nataoko androany ity fa ny tena marina dia izao aza entina maingénieur ny lao eto aloha fa atsika tena iresaka ny tontolon'ny fitiavana mihitsy ho anareo zatovolahy reo taloha ho anareo zatovolahy reo isan'ny zavatra manakorontana tokoa ny fiainana ny resam-pitiavana rehefa tsy voafehy. Teneniko foana mihitsy ny hoe ary teneniko hatrany ny hoe etsi-po sarotra fehezina indrindra izy anefa moa nareo zay eto lehilahy daholo ohatra nareo mihitsy ny zanako dia tena iresaka reny sy zanaka lahy sika eto etsi-po sarotra fehezina kanefa ny lehilahy dia tokony mahafehy tsara ny etsi-po amin'ny fisainana tsy hetsiky ny saina fa amin'ny fomba fisainany dia tokony hafehy tsara ny etsi-po ny lehilahy manko manana raisonnement matanjaka kokoa amin'ny raisonnement matanjaka mihitsy fa ny vehivavy miasa amina sentiment ny fo no miasa matetika eo no manahirana izy aleo aloha vehivavy any fa tsika iresaka mihitsy eto ny loha hevitra androany tompoko lahy sy tompoko vavy sy ho anareo dimy rahalahy dia ahoana ny fiainan'ny tanora zazalahy ny tontolon'ny fitiavany ny asany ny fianarany ary ny fialamboliny mety tsara ve ny mandrindra ireo rehetra ireo izay ny loha hevitritsika manko hoe ahoana ny fiainan'ny tanora zazalahy ny tontolon'ny fitiavany ny asany fianarany ary ny fialamboliny matetika mifangaro izy ireo dia matetika veriny sasany na very daholo ary izy rehetra indraindray ohatra lasa matory fotsiny tsy mieritreritra asa tsy mieritreritra ohatra ny olona tratra ny dépression samy amaly tsirairay angamba ny elisan'ireo dia tena mialatsiny aminareo ny tokantrano ohatra fa toko elisany ohatra ny tendry sy toko mihitsy zareo eto androany dia ahoana fianalisana andreo fa hitafatafan'izany sika dahoary mandroso evony taloha lamody mijery spirana fotsiny ie ho anahy manokana zao za aloha zany célibataire aloha tsy ihany fa resaka fandrindrana ny asa fitiavana zao zany nisy fotoana niaraka tamin'olona tena misy fotoana tena sarotra tokoa le mandrindra ny lisy satria misy fotoana zavatra mitotona ao anatin'ny fotoana anankiray le izy dia ny zavatra hoe hitako hoe tsotra sy mora anaovana izy angamba dia mijery hoe iza no lahara-pahamehana mahay mijery an'izay lahara-pahamehana izay no hitako hoe fomba mety andrindrana an'le izy misy fotoana anao tsy maninona aloha mety hoe nitezitra kely aminao izy tsy maninona mena malalaka izy hoe tezitra raha ohatra hoe tsy nirara igny fa misy fotoana ianao mba mila mametraka le hoe tia aloha ny lahara-pahamehana endry be Kristian oljo da hoe isa manakambary ny hevitrako indray moa zany hoe za koa moa zany célibataire
dia izany hoe efa niaina tao anatin'ny resaka fitiavana izy zaho pendant fotoana fohifohy. Dia ny olana zany ho anahy manokana za zany somary ao anatin'ny sehatra scientifique dia somary tsy dia romantika zay tena marina. Moa le vehivavy zany mitaky fotoana be ahafahana maneho an'izany hoe fitiavana zany. Fanampin'izay za zany ao anatin'ny fotoana hoe mbola mianatra tanora dia ny ohatran'ny hoe règle dia prioritaire ny tondrako ny zavatra atao dia le olona amin'izay zany mitaky fotoana foana hoe ariva sy ohatra dia mila mandefa SMS kely hoe mba mandefa teny mamy dia zany nefa tsy dia mavita an'izay hoe andefa teny mamy isakariva zay dia hitako ny tondrako any azy zany hoe mifantoka amin'ny zavatra iray aloha dia rehefa ohatra ka hoe vonona zany aho farany hoe malalaka amin'ny fotoana dia hitako hoe tsara ihany miaraka amin'olona misy manampy satria za olona occupé lava zany dia tsy anam-potoana be mihitsy hoe andeha hilodilody etsena. Tsy milodilody ony izy. Ho anahy manokana indray za fantatry ny olona za olona tsy dia tia mivoaka ny trano na miasa ary aho an-trano ihany dia raha le fiainam-pitiavana zany za matetika hoe iza makany an-trano tamin'ny mbola nisy teo fa zao moa zany efa talola any ihany dia hita indray izay manaraka eo hoe ahoana mbola hay fanaraka ve za hoe indraindray aman-dreny mba tonga dodonany aminao hoe malalaka kosa atao milaza fa manino zay raha miara-mipetraka ato. Tsotra ny avaliteko amin'ino ma zay mbola mitetitetika anao azay manino raha mba otinareo moramora sadakareo. Miala tsiny efa vakine andolo nareo lahy resaka dia resaka ny talola io amiko manokana sady fanohizany any an'ny lao teo ny resaka hoe ahoana satria raha ataontsika hoe teny hoe zany hoe azoazontsika kokoana tentsika vahiny le izy dia ahoana fomba iziren'le lehilahy an'le fotoana ho an'ny olotiny ho an'ny fanatanjahan-tenany na ho an'ny fianarany fialambolany dia ireo zavatra ireo maraka ny teny lao teo hoe tena jerena pary hoe iza ny tena hoe importance prioritaire. Amiko manokana nefa le izy tsy hoe akory hoe misy ny tena prioritaire izay tsy azo ialana fa nefa kosa tsy hoe andeha ho ariana ireo izay tsy prioritaire satria zavatra samy manany lanja lehibe eo amin'ny fiainanao daholo ireo na ny fialamboly ny fitiavana ny fianarana ary ziska ataontsika hoe mandra-pahafaty ny olona anankiray dia mianatra foana ka tsy azo ialana mihitsy ny fianarana mity foana ny olona anankiray mandra-pahafaty dia tsy afaka ialana ny fitiavana dia ataontsika hoe ny fialamboly dia zavatra iray izay tsy afaka misaraka amin'ny vatana ilay vatana foana dia tsy ahafahanao miala foana koa iny fa ny azo atao dia ny mandamina ny fotoananao araka izay ilain'le vatanao sy mety amin'ny ataontsika hoe fotoananao. Ia no izaka kely an'izay any Christian zay eo amin'le hoe fandaminam-potoana zay ngamba ny hitako hoe tena tsara indrindra satria raha ho anazy dia izay ny ampiasaiko mandamina an'le fotoana hoe eto aho zao ohatra mandeha ohatra hoe mampiaraka kely dia eto mba miala voly dia ato kosa natokana ho an'ny fianarana ato fa tsisy manelingelina mihitsy dia izay zany efa ampahafantariko mialoha an'le olona miaraka aminao hoe ohatran'izao aky ny fandaharam-potoanako androany dia donc zany tsy tokony hanelingelina mihitsy ndry rehefa eto amin'ity fotoana ity za fa occupé be za eto dia mino angamba fa milamina tsara ny fifandraisana amin'izay zavatra izay dia zay zany eo ihany resaka tsika teo
resakantsika talohan'ny nanomboan'ny fandarana teo mantsy le hoe eny fa nisy ray taminareo koa ary ny teny hoe tahaky fotoana be le vehivavy dia hoe andrasy fa ohatra zao samy fanalavitra ianareo zavatra misy zany tontolo iainana zany zavatra efa niainana zany expérience vécue na dia ny maneny a sy ny tezana tanora be dia be teto amin'ity Madagasikara eny fa nandeha tany ivelany tany Turquie zao ohatra dia efa expérience vécue zany efa niainana satria le vehivavy a na dia ny vehivavy lehibe azy rehefa hoizana hoe ho avy kely ato indray a fa atindray fa manam-potoana ako andrany misy asa fitaina ohatra na révision fa raha-pitsy hoe examen ho an'ny mpianatra na fa ho avy kely ato indray tonga lato indray tonga ny aminana raha dia tonga amin'izay na angotongotona mety ho atezerana voafefe zany ie raha ho anahy manokana aloha voafehako izay satria mipetraka ny anany hoe iza no important dia iza no urgent dia natezitra izy na malahelo izy dia lasa ihany ela mandeha tsy maintsy mandeha satria misy zavatra retour tsara tokony hiverina zany ao anatin'izay matoa mandeha za azavaiko aminazy zay hoe noho izao no mahatonga na mandeha na tezitra ianao a na faly ianao dia tsy maintsy mandeha za satria mahasoa le zavatra andehanako fa tsy hoe zavatra fahatany fotsiny anareo tovolahy mijery any trano any a na tovovavy koa mila an'izany isika rehetra mila an'izany matoatsika ny fomba fifindrana voalohany indrindra napetraka Andriamanitra tamintsika teny mandady dika izay efatra no fikisana na fifindrana mikisaka nipetraka afaka mikisaka efatra ny fifindrana na fijoroana manamarika ny olona anankiray eto ambonin'ny tany nisy dika an'ireo zavatra efatra ireo no niteneniko fitiavana asa fianarana fialamboly raha feno amin'ny olona anankiray ireo izay natao hoe olona feno le fianarana tsy eritreretintsika foana le fianarana kany amin'ile efajoro iny manko zavatra ampianariko inona ny intelligence cérébrale io ilay zavatra ilayntsika eo amin'ny fiainana ny fianarana fa tsy fiainana ny fianarana arma tsara be ny fianarana sy ny fialamboly dia inona le fianarana miditra se a trano efatra zoro petraka se a tableban efatra zoro manoratra amin'ny cahier na taratasy a efatra zoro ny formule ilainse ao anatiny io a encadrense ihany ny formule important anatiny tsy izay efatra zoro indraindray mahatonga hoe carré ilay olona ao anatin'ilay intelligence cérébrale fa raha mankaty amin'ny intelligence morale moa iny mandeha ho azy satria tsika endry ianareo endry totra zao fipetrakareo endry kely fa misy ny intelligence émotionnelle izay iainantsika amin'ny tontolo mihitsy ary ananalisana zao le izy amin'ny intelligence émotionnelle zay tena izy samy mampijoro mametraka tsara mihitsy ny lehilahy izay niteneninareo rehetra teo dia fandaminana anatina maîtrise de soi gestion fitantanantena sy fifehezantena lasa tafateny teny frantsay fa tany ka aloha zao nametraka tena mahalela azy mihitsy mahizy azy mihitsy tandray misy ray aman-dreny no makatity indray hoe inona kalola tsy mandeha hatramin'ny kalola menimenina isika zay fa tsy indray mandeha efa indroa zay trango zay fa tsy indray mandeha efa indroa zay trango zay fa natao voalohany mbola tsy mandray lesona ihany raha mbola misy fanotelony dia mandaitra le hoe tenenina foana fa hony fa zavatra tiako atongavana aminareo dia izao zavatra izay lazainareo teo matahotra kely satria tena tranga misy amin'ny zatovolahy amin'izao fotoana izao mety ho tahotra ve mety ho enatra ve mety ho fanahina ve mety ho asosorana ve mety ho ratra amin'ny zavatra nisy ve fa elisany amin'izao fotoana izao dia mametraka mihitsy hoe tsy tena important tsy tena essentiel ilay fitiavana sahoana zay mihitsy ka mbola miady aminona aloha zao gasy dia aloha aloha gasy hita afaka rehefa tsy miady aminona ntsony le gasy afaka manao zay tiany atao zay mahatonga anao hoe ao an-trany any amin'ny asa
tonga eo ianao a manome fotoana ho anao koa za rehefa tonga eo anao fa aizako hoe fa sady tsy avoaka ny trano mbola tsy hanome fotoana ho anao beda indray amin'izay fotoana izay fa rehefa hoe tonga eo ianao dia oky apetraka kely aloha iny tsy maninona apetraka iny adany indray na adany roa dia efa mandamy maprogramaka indray avy eo hoe eo ianao zany aloha dia mba ianao an'io rehefa lasy ianao dia mba hitako eo indray izay atao manaraka mba valio ary e solotenanay tova solotenan'zareo tovavy mihitsy manontany hoe tsy essentiel ve zany le fitiavana nareo mba amaly an'izany daholo sitrakareo ay le fitiavana tsy hoe tsy essentiel fa tena essentiel le fitiavana fa kosa raha ohatra ifandamory foana ary ve dia mety misy vola miditra ary ve eo ka importance essentiel moa zao ka andoha tondro izy zany hoe am'ireo efatra reo dia izy na le fanisany voalohany am'ireo le fitiavana ohatra ny tavela ihany le fitiavana zany manaraka eny foana fa ny zavatra tena important angambany aloha dia hoe inona ny zavatra atao mba hanana fifikirana eo amin'ny fiainana ohatra hoe fivelomana asa zao zany tokony tena important aloha satria raha ohatra ara ny fakatika ohatra nona le vehivavy zany dia inona ny vidianana sakafo anazy raha tsy manam-bola donc zany tsy maintsy mba atao fantatra le vehivavy zany zay hoe hito aloha akiny important avy eo ingendry afaka misitraka zavatra be dia be dia manarika eny foana zany fitiavana fa tsy hoe tsy essentiel le izy akory fa mila lanjalanjainy fotsiny ameseny zay ameseny ny amoa zany fanampiana le anazy teo fotsiny hoe le izy tena hoe manandanja le fitiavana fa fotsiny hoe misy zany hoe lohalaharana eo amin'ny fiainana dia le fitiavana afaka atao foana any afara any satria tsy mandositra le fitiavana dia voalazan'le pire zay moa zany hoe tare raty tsy ova fa vola tediavina aloha dia aloha vola dia avy eo manantona ihany io dia ohatr'izay le izy zany fanampeko any any licencié missioni zay a dia ohatr'izao misy ohabolana malagasy zay hoe vola maranga ny vola nefa tsy azoazo foana izy io fa azo avy amin'ny alalan'ny asa fianarana mianatra ianao a mety mahazo asa ianao a dia zay ho azonao vola tsy miteny anefa zany hoe tsy important le fitiavana fa nefa kosa mifampiankina ny fitiavana sy ny resaka ataontsika hoe asa na vola io zany satria no ny fanananao asa dia mazava ho azy misy vola ianao ka ianao na ataontsika hoe tsara tare tahaka ninona na ohatra ny volamena ny tarehanao raha toy ianao ka tsisy vola dia mazava ho azy fa tsisy raharahanao ary andalova vehivavy fotsiny kosa moa tare no hitiavana eny e fa ny olona mazava tare ho an'ny lehilahy aloha lehilahy zany resahako ny lehilahy raha mahita vehivavy dia inona voalohany indrindra forme physique sy ny ivelany extérieur aloha ho an'ny lehilahy nijereny voalohany fa ny vehivavy ny tena mavita hoe miditra lalina be hitany hatramin'ny atiny akanjonao sy ny toetranao any amina lokany ambolananao kalozany vehivavy ko tiana fa tsy mikoty eny e marina zany ary vehivavy mbola hoe aleoloha za andinika ao izy ny akamaroany vehivavy na efa ty ary izy dia mbola tsy maintsy miteny an'izany dia resaka toizako le izy teo hoe na ianao zany na tsara tare tahaka ninona ianao ka tsisy vola mazava ho azy fa tsy anana stabilité amin'ny resaka fitiavana zany mihitsiny ianao hoe na ataonao important be ary io fitiavanao io ataon'ny couple anao tsy important foana io tsy tiany vehivavy mihitsy lehilahy tsy manam-bola tsy hoe tsy tiany fa tsy ataontsika hoe tsy mampaninana azy na isarahanao ary izy mazava ho azy tsy dia eny e tsy dia manana expérience amin'ny resaka aloha natao anatin'ny fitiavana moa fa mahita ihany kosa hoe satria mba nandalo kely nisy nyserana nisy fotoana ihany dia izy vo zany ohatrany hoe miresaka vola foana anatin'le izy dia nisy fotoana ohatra nandinika fa tena dépense le izy misy dépense tsy maintsy misy dépense foana le izy dia misy fotoana ohatra ny tena nale ohatra ny tena misahirana be hoe mba misy hoe ndaotsika mba hihinana goûter zay ne taloha ndaotsika mba hihinana ndaotsika dia hoe aizany ihina dia ianao zany 2 arivo ny any aminao
dia anao zany tsy afaka le hoe marena izy mba inoana hono izy zany dia mba hifidianana dia tsy maintsy roa arivo dia mandalo aloha mihinana koba sy dia mila ariary aloha isika androany a manarakintsika manao dia misy nefany a tsy micomprendre an'izay tsy niainako aloha izy a fa zavatra hitako tsapako amin'ny manodidina na hoe misy tena tonga dia hoe nanara tsy eto amin'ity a tsy mety dia lasa mamorona le raha namana rehefa avy eo hoe tena ohatrany dia ohatrana aloha zany a dia tsy mety le izy tsy mety zany satria tokony hoe rehefa kely aloha ny ananana dia miaina amin'ny kelikely a rehefa mba misy dia atao arak'izay le izy fa tsy tena hoe terena be dia raha vao tsisy volana dia tsy miaraka dia nefa konkoa raha ohatra koa hoe mba miteny zay za mba hitady vola dia tsy mandeha anao fa malahelo be raha vao dia zay le zany a tena marina rehefa jerena dia le vehivavy aloha tonga dia tsotra izy niny a hoe le vehivavy ny problème fototra voalohany a tsy tena goavana indrindra vehivavy satria misy taona tena misy zaho manana manodidina na fiarahamonina dia hitako le izy hoe fo lasa kely tena andray andro roviny alahy no miverina dia lasa efa tonga dia efa tsy mitombona le sain'le olona na tokony hiasa mba hoe anana productivité mba ambony ary le olona dia tsisy dia zay le tiako tenena hoe mila mametraka le lahara-pahamehana foana no mibazin'le izy fa rehefa hainao no mametraka an'izay a tokony milamina hono mampatahotra ve zany sa mampanahy araka ny teniko tamin'ny voalohany indrindra hoe tsy nareo dimy lahy ety any no misehatra an'izany fa tena maro zay rehetra miantsoneny tsy te hitony any anaran'ny lisany kokokoko any akoron-drano any sy any akora ohatra any sy ny any talatamaty any sy ny sisa fa kokoa daholo fa tena maro be ianareo amin'izao fotoana izao nareo lahy reraka mba no afakely Elisson sy Christian fa maro mihitsy tena tsy fantako hoe matahotra ve ny tanora zazalahy amin'izao sakamo ve ny tanora zazalahy amin'izao stressé ve ny tanora zazalahy amin'izao tsy fantako noho ny zava-misy efa ny ainana ny zava-misy atrehana sy iainany fa na dia manao sipa le tanora amin'ny zazalahy amin'izao lasa krizy ihany izy na resahanao an'ilay sipany azy mety hoe fiainana ve zany te arahana fotsiny zay ny zavatra mampieritrehitra aminareo satria ve efa nareo efa teo dia efa niala isan'ny tena fanabeazany ity atao androany ity ary falibeana nareo dimy rahalahy androany isan'ny zavatra nahasorena raha tao fitezako tanora zazalahy maromaro dia zavatra nahasorena ny zazalahy ny vehivavy miinsiste loatra nahasorena ny zazalahy ny vehivavy tsy matoky loatra nahasorena ny zazalahy ny zazavavy tena hoe hoana re zany ny insiste loatra tsy matoky loatra te hiditra loatra eo amin'ny fiainany te hafantatra loatra ary isan'ny zavatra nahasotra ny zazalahy na dia efa lerany kosa azany ny lasana hoe rofina rara fa manina ry taloha alefa izay manakambara sarotra ny fantanizany mahakasika an'izay hoe le tenao farany teo fa izy zatra izy efa tonga dia nakany amin'ilay ray aman-dreny dao apprécio zareo tena maro anisan'ny zavatra tsy tia ny lehilahy mihitsiny le vehivavy diso le hoe oviana ny raharaha ohatran'izao amin'ny lafiny ray ny vehivavy sy ny ataontsika hoe ny reny no tena faly amin'ny resaka hoe vita raharaha voaka mariazy tsara ny zanakazoany kosa manana zoa izy amin'izany fa saingy kosa ve efa milamina ve ny asan'le lehilahy ho akavady amin'ny fotoana eo efa mampidy-bola tsara ve le lehilahy efa asire tsara ve ny aveniran'izy roa fa sodre mba memana ny kosan-jaza ao ary azy arinao angatahana amin'ny rafozany zany rehetrarehetra zany eny même ao arinao na ny arotsakary angatahana amin'ny rafozana zany hoe aza mbola maimay amin'le resaka fitiavana be loatra azako tabaisina be loatra le lehilahy fa raha tena tianao io dia mazava ho azy fa tafaraka eo foana
vady foana nareo a ary amin'izay fitiavana ianao matoa izy a tena hoe mifantoka kokoa amin'ny avenir sy ny futur ary ny resaka hoe fianarany sy ny asany tena fitiavana kosa ny manao ahoana angamba aloha hatreto a mbola maro be ny hitantsika hoe 5 taona ny lehilahy vao manambady 5 taona 3 taona ohatran'izany manambady raha raisitsika amin'izany dia hoe misy angamba raha hoe raisina ao aminay ao médecine ny hoe lava indrindra ny fianarana nefa kosa tena mbola tsisy mbola hatreto aloha miala tao amin'ny ataontsika hoe resaka hoe bac mbola tsisy a ny ohatran'ny 25 ans ny fianarana tao aoriana dia raha ho amin'izay a sahirana kosa ny lehilahy raha hoe mandany an'ilay 25 ans zay vao hakany le vady mety efa tsy ataontsika hoe tsy olona qualité antsony a ilay nieritreritra ny hatramin'izay a no mety ho vadany fa tsy dia hoe ratsy be le hoe aleo tsy maintsy aroso le fanambadiana fa mba mila zavatra efa hitoerana ohatra ny reny be voky hoe efa tena bien préparé tsara ve mivatanao ampitaony ianao ohatran'izay ihany io izany hoe raha io ataontsika hoe tomobily io no apetraka amin'ny trano terikely a mbola tsy normal ny fandraisanao azy tsy normal ny garagenao a dia mazava ho azy a mety voatrindrana ny pneu vaky satria feno tsilolo ny ao an-trano ohatran'izany Siaritra maika fa le olona mana tomobila tsy mana garage mameno arabe mahatonga embouteillage izy akady fotsy mazava ho azy mazava ho azy dia ohatran'ireny koa le izy araka amin'ny hoe mafana-beazana ny tia moa zany a dia somary indray kely hoe aka amin'ny plasin'ny vehivavy a zany ohatra logika be aloha le vehivavy raha hiteny hoe raha ho maimaika sy anadiady kokoa an'ilay lehilahy izy hoe roviana ihany rahatsika satria mety matahotra koa izy hoe za raha hiaraka amin'ity eto foana ka ohatra hoe hotsipahany rehefa taona elaela dia mety hoe lany zara zany satria mety ahita daholo ny manodidiny hoe efa niaraka tamin'ry izao iny dia ohatrany hoe efa tsy tiany bandy eo an-tanàna ntsony zany raha ohatra hoe oharina amina quartier anankiray ilay izy a raha any am-pianarana moa zany dia mety efa mahafantatra koa ny any am-pianarana zay no mety atahoran'ny vehivavy zay a zay mahatonga anazy mety hoe mainsista be kanefany a raha ohatra hoe tena mifankaty sy mifankalala toetra dia tokony mifampiresaka an'izay ohatra hoe indray mandeha na tsy indray mandeha fa miresaka an'izay tsy dia atao matetika loatra hoe roviana ihany dia ohatrany ahoanany satria masy ilay izy mila fiomanana be raha ohatra zao zany mifankaty anankiray ka ohatra hoe manam-bola ohatra irosony amina mariage nefa izy tsy manana ninina dia rehefa vita zany ny mariage dia hipetraka any amin'ny rafozana ve sa andeha hoe any analakely ve hipetraka any an-tsena sa tsy fantatra sa dia raha ohatra zany manam-bola anaovana an'izay mariage zay a maninona aloha raha ohatra hividianana tany dia anaovana trano na ohatra hoe ahodina ny vola iasana zay zany tokony ohatra hoe plan anam-pifankaty raha ohatra hoe tena vonona marina ry zareo ny hiaraka andresin'ny fitiavana zay nisy le hoe tara ve sa lasa aloha amina aloha zany resaka hoe fidirana any amin'ny fanambadiana tsisy hoe tara io amina koa manokana tsisy hoe tara io fa ny olona rehetra samy manana fotoana mahamety azy ny olona anankiroa raha miaraka tsy maintsy misy an'le misy fotoana le hoe tsy maintsy hoe eny no mifampizaha toetra nefa ao anatin'ny herintaona roa taona telo taona mety tsy misy zavatra tsy hitanao any amin'ilay olona mihitsy raha tsy efa tafiditra ao anatin'ilay izy fa zany koa nefa tsy manakana an'ilay tsy hirosoana fa hoe ny zavatra tokony hoe mila apetraka zany dia hoe fanontaniana mila variana dia hoe vonona ve hisedra an'ilay zavatra hitranga rehefa tafiditra ao anatin'lay tokantrano satria ao a misy ny atao hoe mamy dia misy ny atao hoe tsy maintsy ilozana izay zavatra anankiroa izay dia rehefa sendra an'ilay mangidy ve manahoana rehefa sendra an'ilay mamy ve manahoana fa rehefa mahay tsara mandrindra sy mandanja n'izay zavatra anankiroa izay tsy hitako angamba ny olana tsy tokony hirosoana ao anatin'ilay izy rehefa manana ilay atao hoe fahefana ahafahana miatrika an'ilay atao hoe tokantrano onoa fa tsy mety mihitsy ary ve zany raha ohatra ka ao ny miara-mivoatra
fa le maka mihitsy problème alisany ka io nge arakaraka le vehivavy any io e marina talola tsy teo tompona ndraiky zany a tsy teo tompona ndraiky zany aloha samy tompona ndraikitra ny tena aloha de rehefa hita hoe tena mety de metiko afaka miroso am'izay hoe tena oke fa milama io trano a tsy de hoe mila tomobile na moto fa io loha ny trano a misy entina miary a afaka mieritreritra hoe tena efa milamina volandraizana tena fianaran'ny ankizy mandrapatonga ny eo amin'ny baka ohatra hoe assuré hoe tena ka efa matoa miditra amin'iny e vo atao iraray de efa isy ankizy a zany mitesta aloha fa tsy hoe samy tsy mifampiteraka vo efa anaty fanambadiana hoe allo mijanona fa tsika raha tsy mifampiteraka fa efa assuré hoe milamina daholo ny rehetrarehetra zay vao miteny an'izay dadasineny a ndao am'izay raha nga alaina izy fa io le izy io ahoana amesiny tsy mety mihitsy ve hoe ao fa miara-miary ny hevitrako manokana indray moa zany a raha ohatra ka hoe misy zany hoe fahefana kely ka vonona koa nefa le vehivavy a de tsy maninona nefa mifahatsapako a ho anay tanora am'izao zany a de ho anay ho an'le vehivavy am'izao koa presque tia zavatra efa hita maso a fa tsy tia amorona zany hoe voalohany vo hijery anao aloha zany iny vehivavy iny a de hoe inona aloha ny valeur anao aloha zay izy a vo hanomboka hiaraka aminao ianao ve possible hahavelona anazy a inona amin'ny zavatra mety a hanomananao an'le avenir anao satria hoe hiaraka de tonga ao izy nefa tsy afaka ho veloma amin'ny raha mangatsiaka mihitsy fa tsy maintsy hoe sakafo a de ohatr'izay zany ny olana amin'le izy a hoe tsara miomana aloha zay vao miditra satria ninona eo amin'ny olombelona de sarotra zany hoe départ zéro zany fa misy kely a hoentina mivoatra ny tsara toy izay hoe ao mihitsiny a zay vao hoe amorona tsisy ninona tsy hoe ao fe mamorona fa miara-miary ohatra hoe le vehivavy anankiray le lehilahy mbola mihita fianarana le vehivavy ihany koa andalam-pampianarana mananao zavatra kely mivaribary a hoe manao gâteau a hoe milivre antsy a hoe miara-miary de rehefa avy eo amin'izay miaraka tafavoaka ohatra zay moa zany mety raha ohatra ka hoe ohatr'izay marina ny tena ohatsain'le vehivavy fa nefa ny tena ohatsain'ny vehivavy a tsy voatery ohatr'izay nefa ny tena ohatsainy hoe izy a andeha ohatrany hoe manao sorona ny tena moa zany fandraisana zany hoe imagine hoe rive misy lehilahy ray a maka anazy a manana moto ohatra le lehilahy ray a de eto misy lehilahy ray tsy manana nininona de izy ve andeha ho aty am'le tsisy nininona ty fa tsy maintsy ary am'zay efa misy zavatra reny ho tiany a de tsika vehivavy matérialiste isany oh ye manaka mary ok dao mety ety ihany le hoe rehefa ao vao miara-miary mahatonga na miteny hoe mety ety le izy satria zao raha ohatra arany ka efa tonga ao anatin'le tokantrano amin'izay io mantsy le tam'le mbola mpisipasipa zany de mbola voarara be ny miaraka foana fa rehefa ao amin'izay de mety mafana io fitiavana io de mety lasa mandeha terabitro foana amin'izay zany de nefany a ny eo ampelantanana nefa mety tsy maharaka an'le izy de lasa mijaly amin'izay le zaza zany de zay zany ny risika fotsiny ao amin'le hoe rehefa ao vao miara-miary fa raha ohatra zany mahafetena zany a sy mahay mifeny fotoana de mety ihany le ao anatin'le miara-miary any amin'le miara-miary manko mbola ny fiarina no eritreretina fa tsy mbola fitaizana mety ety ihany ndao lao
Ie, fanoizako le niteneny teo moa zany hoe miaraka miary. Azo atao le izy a fa le olona anankiroa amin'izay a no mila tsy maintsy resy lahatra mba hitovy tadin-dokanga. Zay raha ohatra ka misy anankiray a aty ny anankiray mbola aty a tena sarotra be le hoe hiditra ao anatin'izay vao ao vao hiaraka fa tsy maintsy mila mitovy aloha le tadin-dokanga zay vao possible le hoe miditra ao anatin'izy dia ao vao miaraka miary miaraka misontra. Te hiresaka kely aho antsika manangambara Christian raha manakambara Christian dia ataovy aloha. Manakambara kely amin'izay miara-miary zay za satria ny lehilahy dia tsy mitovy amin'ny vehivavy velively. Ny vehivavy raha manana problème ray dia aingana ery izy mitaraina mitomany fa ny lehilahy na 50 ary io dia ezahany kibonina samirery ao dia iny an'iny vehivavy ray iny no ezahany ampitondraina ny lehilahy. Marina zany satria zao ny lehilahy ny rehefa tafiditra raha mbola eo amin'ny eo anatrehan'ny ray aman-dreny aloha ny zazalahy manao fitiavana dia mazava ho azy fa misy zavatra ray izay tsy maintsy mbola anapiny an'ireo efatra ireo dia ny famiyany satria mbola eo amin'ny tokantrano rainy izy dia mbola ny rainy sy ny ray sy ny reniny no mandahatra ny programany. Izany hoe izay ataontsika hoe programa sendra mba occasion kely eo ny andaminany an'le ho an'le olon-tiny, eo ny andaminany ho an'le fialam-bolany. Rehefa miala eo amin'ny ray aman-dreny izy miditra tokantrano mazava ho azy fa vao mahay mitombo ihany koa mieritreritra izy hoe afaka ny ataontsika hoe ny anjarany na ny ahoana moa zany no filaza azy hoe pression familiale mety hoe zany anjarany ao amin'izay fa mazava ho azy efa hidirige hitondra ihany koa fianakaviana indray izy eo hitombo ny isan-jaza ho sahirana indray izy eo ny amin'ny hitondrana le hoe ahoana indray ny fitiavana asa fivelomana mazava ho azy fa ny zanaka sy ny tokantranoko famiyako eo amin'izay izy dia eo miverina ny amin'ilay ataontsika hoe loha hevitra atsika indray sahirana indray izy hoe ahoana ny fomba hitantanako an'ireto indray zany dia mazava ho azy fa be da be ny karazana olana eo aminy ka raha eo amin'io fotoana io ny lehilahy tompoko hatramin'izay aloha fa ataontsika hoe kolotsaina avy aty aoriana izay tsy hita izay naharatsy azy aloha no hoe vehivavy afaka miara-miasa manampy ny lehilahy fa raha ny hatramin'izay lehilahy foana miasa. Izany hoe ny lehilahy tsy haiko ny ilazana azy hoe vao ozina tsy maintsy hitady vola ho an-tokantrano, ny lehilahy ny tsy maintsy lohany ka raha andeha ry ataontsika forcen'le vehivavy hanao raharaha le lehilahy nefa le lehilahy iny fois vao hoe niditra amin'ny resaka ataontsika hoe tokantrano fotsiny izay mbola tao alohan'ny mariaziny izy mbola tsy nanana stabilité tamin'ny asa dia very asa dia ahoana ary ny fomba hiainana zareo après mariage indray. Tompoko lasy tompoko vavy miasaka sakbe fotoana mbola mamako kely miaraka amin'reto zanako reto eto kanefa voatery tsy maintsy hisaraka sahady isika misaotra be dia be ianareo tia mirahalahy anjara tsy ampy mihitsy ilay fotoana satria mbola maro ny zavatra mbola tiako resahana mahakasika ny lehilahy. Bravo aloha satria dia tena hoe nanatrika tena lehilahy za androany ary lehilahy tanora mametraka ny hoaviny amina fototra miorina tsara satria hoe mialohany anabadiana fitadiavam-bola hoy ilay dadatoako izay hoe vehivavy ohatra voalafo ringa raha vao tia zavatra omenga hoaniny ao dia lasa izy mety tsy tena izany kosa nefa izay vehivavy koa mba afaka mitady izay sakafo anay fa araka le resaka Christian farany teo tena fahendrena tokoa ny mamerina ny haja aman-kasiny ny lehilahy teo aloha isan'ny napetraka tsara ny hasiny aman-kaja ny lehilahy teo aloha ny hoe napetraka ny lehilahy mazava tsara mihitsy hoe lehilahy ny mpamelona
tany am'dadana isanay mbola mipetraka zany satria iny tahotra foatra fa dadany azy na inona mafisan'ny asany na inona mahakasika ny hoe fiarahana miary raha izaho manokana zay tena mbola kely 7 taona nihitra tamin'izany fanambadiany zany mbola kely tao ano nanomboka nianatra amin'ny fotoana andehanan'ny vadiko manao mission za mianatra amin'ny fotoana andehanana ary fantako tsinona hoe 6 mois 2 ans ohatran'izany izy mandeha iny anonanareo ohatran'ny nianatra expérience apitaiko aminareo vehivavy mijery tovavy mijery any tokantrano any zany ny zahako ny sorona teo anatiko hoe aizy izy zay manao inona izy zay ina ny ataony any miaraka amin'izy fa ozy hoe manana fotoanana izy men'ny anjara sy ny fiainana fotoana reto misy zavatra banga mbola tokony hoe zahako anatin'izany satria raha nijery ny niveau raha tsy teo ny afa-tsy ny intellectuel sika efa lasa lavitra izy ahoana ho any ezahako anakatra an'iny niezaka tena niezaka manana ny fianarako sy ny toerako tsy nieritreritra an'izany le izy koa moa faniriana mbola tamin'ny fahatanyrana fahazazanany hoe hianatra be raha ny faniriana dia hoe hôtesse de l'air fa tsy tany lalana nytondran'Andriamanitra fa aty amin'ny psychologie sociale et communication zay tena iny koa isan'ny ezaka goavana be ny nanaovana an'izany fa tsy vita moramora mbola mandalina mandraka ankehitriny misaotra be dia be anareo maniraka ny vehivavy hanana fotom-pisainana hoe mila mandinika mila mahatoky mila manana patience indrindrindrindra mila manana faharetana satria zay tsy ho velominao satria zay tsy maintsy manome sakafo anao zay tsy maintsy mahita koso any zazakely sy ny régime zazakely sao na taloha zay tsy maintsy mahita zany zay tsy le olona andeha irahanao any amin'ny ray aman-dreninao na hoalasanao any amin'ny ray aman-dreninao tadasiny anao tsy momeny sakafo tadasiny anao ka miasa izy misaotra be dia be anareo nanatrika an'izany ny zavatra zay tsy maintsy eritreretintsika tanora amin'izao fotoana izao isan'ny antony nasongadinako an'ilay robotsika very kolontsain'ny famoronana isika very culture de créativité very amin'izao fotoana izao ny halatahaka tokoa marina ny teny amesany teo ny halatahaka no zavatra mahafinaritra antsika dia mijery ny zavatra efa misy fa tsy mandinika ny zavatra ho avy inona ny anatsara anazy mihoatra amin'izao hitantsika izao mety mahafinaritra anareo ny zavazavatra hitantsika eny rehetrarehetra eny fa nefa inona ny eritreretintsika mba hafinaritra sy aso kokoa ny ho avy mio amin'izay amin'izay atrehantsika izao milasoa be dia be ho anareo ny tokantrano any milasoa ny tovavy reto izy tia milay mbola célibat daholo mahafinaritra kely bebe dia maharetinareo tovavy milasoa